SF Radio. Ilay peniny dada. Tantara nosoratany Olonanto Armamy Ravorombato. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Ditra Zakarivelo, Meva, Eratovo. Miaraka tamin'ny Mirsoa Jacques Georgia. Nandray feo Mahazaka Sedra. nandrindra ny lafiny ara-teknika Mahery John Arabary ny aina. tompona andraikitra Zona ny tenaina. Nana Totosa. Meva. Aina ndahoare ato a ny birahoan'ny dada dia hatramin'izay nafatezan'izay a dia za mihitsy no nandidy tsy anokafana mihitsy aloha na ampiasana n'ity birao ity na za koa range androany vao mba hoe hiditra ato indray ato avokoa angamba ny rakitsoan'ny dada saingy avelo hitoetra ato aloha izany mandra-pahitany tena marina ny amin'ny antony nahafatesany. Afaka mijerijery sy mikitikity avy aloha. Eny e, avilako hikitika ianao na dia tsy mazava amiko aza ny momba anao rehetra fa matoky anao anefa fa tsy hamadika velively ianao. Tena efa ela tokoa tato izany tsy nisy niditra. Jereko vovoka matevina no mameno ny latabatra, ny boky, ny seza. Ary fahina hoa mahavariana anao eo ambony latabatra eo andre matorinja. Tena hitako ohatran'ny variana dia variana nge ianao izany e. Aleo aloha rebrebeko kely ty tovavy ty mba ahafahako mandinika miadana ny ato anatin'ity birao ty. Hono ara matokely asina azoko mba indramina ve ianao? Iny andre matorinja azonao indramina ka fa hoana fa misy inona nga? Adinao any anaty fiara ho aho le diary fandraisako nao ty iny ka mba azonao alaina ho avy azafady. Ianao koa izany ay ve izany fotsiny e. Ay eto toerana lakile ny fiaranao angalako azo vetivety e. Ty dia mba eto koa ny azafady le ranao anaty fiara ao e. Bokotra misy antony ty bokotra ty fa tsy mipetrapetraka teto foana. Dia ty koa izany ny vera nisy tron'le ranom-panafody mahery tsy fantatra anarana. Hoentiny ireo fa misy ilana azy. Soa ihany fa malalaka ny paosin'ny sery rija asiana nyreto. Tsy tiako fantatra raha matokely asina mihitsy matsy aloha ankehitriny ny asako. Ampiko izy fa hitadiny marina fa nampamonenay loatra ny nahita azy votina lahelo sy votom-pahoriana. Tsy nialanenina tamin'ny fitsaboanandrainy akory sady anomanako ny fanadinako ihany koa no anaovako an'izao. Zay sahady izy fa tonga sorena zao iny tsy nahita izay ny tadaviny akory. Andriamatorija tsy hitako mihitsy ange izany diary nolazainao izany e. Tena miala tsiny fa tapitra ny karokoroko daholo koa raha ny tao anaty fiaranao a. Ary tsy nisy akory. Tena lany aika aho ka fa le rano ty le rano hitako. Manao azafady aminao fa kay le izy napetrako tsara tery amin'ny latabatra vao miditra teriko. Tena tsy tsaroko mihitsy. Tena ela vao tonga saina hoe teo le izy no napetrako. Ianao koa izany kay manadalana fotsiny. Eo amin'io latabatra izay izy dada no miresaka rehefa resaka maika ianao ataonay. Ary raha vao misy mandondona dia mitsirika kely aloha dada mitazana dia miteny hoe
mbola feno ny fotoanako, tsy azo adalaina mihitsy mantsy dada rehefa izany tonga aty amin'ny bilaoany misaotra anao indrindra reny tondra taty e. Tsy aloha sika mandeha amin'izay so hariva vao tonga eny amin'ny fasana. Fa nahita mangirana ihany ve aloha nefa ianao tonga tato e? Tsy nisy ninona tao e, fa mamerina ny fisaorana anao hatrany aloha ny tondra taty. SF Radio. Ndry fa iza koa ty tovolahy miaraka amin'ny asany mivoaka avy eo amin'ny toeram-piasany ity ny andro ny sabotsy hariva ary toa kodikody be ihany anie izy reto izany e. Fa inona no nataony tao? Sa ve ino no asolon'ny toeran-drainy dia hery izany mijanona amin'ny asany taloha ihany? Tato ato izay mantsy laza iry fa tsy arany ny asa ka nanapa-kevitra izany raha matoakely asa na hitady olona nampy azy. Dia namoana raha tsy amin'ny ora fiasana no makaty fa amin'ny andro toy izao inona reny no ataoko hoe anaraka an'ireny sa hitady anery dia ilazo izao zavatra hitako izao reny fa mitsatoka hitako ny hevitra aleo alaiko sary ary soa dia sakaizany vaovao ary io e. Dia ho sanatriva nefa izy hery eo mpikarakara-ny mariaziny. Mahatsara zavatra ihany izany mihetsika indrery tiana izay fa azoko tsara ny endrika izy roa teo tena tsy misy miafana. Fa inona ny tediavanao maika be ohatr' izany ry tiana? Avy ianao no hoe avy eto akaikiko eto dia jereo tsara reto sary asehoko anao reto e. Aiza hoe? Aiza ry toerana io araka ny fahafantaranao azy? Ary aloha ho jereko tsara. Io e, jereo tsara. Ny ampiasany io ko aiza indray e? Fa inona koa ny tiana mambara amin'io sary io ry tiana? Tena misy tokoa fa aza maika ianao. Jereo reto sary manaraka reto e. Dia fantatrao hoe izy io tovovavy sy tovolahy io. Jereo tsara. Hita? Fa tsy asina ve ty alainao sary ty? Ary izy ty tovolahy miaraka aminy ty? Izay mihitsy no tiako aseho anao. Maninona? Naninona ny tany ampiasana ny asana anao amin'ny andro asabotsy hariva fa taiza ianao omaly hariva e? Tao an-trano ka. Tao aminy io ary nilaza amiko izy fa misy alehany vetivety raha vao avy niresaka tamin'ny Antsoatarby izy. Zako moa tsy nanadiady fa nalefako izy ko. Fa ahoana no nahitanao azy ireo? Ahoana ry tiana? Ahoana? Nandeha naka mofo mamy ho an'ny eny teny amin'ny Kolobe raha ary izay ny sendra natazanako andry zareo. Zaho koa moa tsy fantany raha teo ka mora tamiko ny naka ny sarin'izy roa sady lazaiko anao toa ny olona kodikody izany izy roa ny ala tao amin'ny toeram-piasana io. Inona reny mety nalehany tany? Ary sao kosa ary ino no olona nataony hanampy anao e? Satria ianao nitaraina lava taminy fa tsy araka ao ny asa. Dia inona no antony tsy nampahafantarany an'izany izany? Izay indray aloha no tsy fantatro mety ho amin'ny alatsinainy izy vao hanambara izany aminao. Raha izay ianao hodiana tsy fantatra aloha ny zava-misy fa aleo izy no hanambara mialoha aminao. Mety hanimba zavatra mantsy ny fanontanianao azy. Fanimba zavatra ahoana koa? Tsy fantatrao anie izay kotrehany na inona e.
Aiza no alalana koa na polisy miafina nentiny irerijeriny eo amin'ny birao andrainy? Polisy? Asa hitady izay marina ny antony tena nafaty andrainy? Olona nianatra ane hiasiny Izany rehetra izany tsy fantatrao. Fa aiza moa ny fanalahidiny birao aningarandry izao? Any amin'ny asanako. Izy mihitsy angery tena no nandety hoe tsy azo hidiran'olona nizaniza tsony ao amin'ny birao andrainy amin'ny lalany. Hitanao amin'izany arako. Tena misy zava-miafina ao ambadika izany rehetra izany rery Izany ve? Arao izay lazaiko anao izay avy alao izy niresaka aminao voalohany. Dia raha toa izy miresaka dia tsy misy afeliny aminao. Fa raha mifanohitra amin'izay kosa dia mihevery ianao tena. Ary ao ka ho mailo fa manakaiky anao ny loza rery ary zavatra hafa no ambadika izany. Brigadier, manandrana inspecteur Rija. Brigadier Andry, miomansy efa misy asa tsy maintsy totosaintsika ny eo arivo. Ko toa inona avy ny fitaovana ampiasaina amin'izany inspecteur? Dia aiza no ale? Aza miasa saina amin'ny fitaovana entiny se aloha fa aoka za ihany no manomana azy. Mila ny sevonina fotsiny Ay, dia inona ary no tokony ataoko alohan'ny andehanana ary amin'ny firy ny fiangana? Afaka adin'indray eo asika no mandeha. Ka dia mandana aloha se mitady sakafo entina fa eny an-dalana sika no misakafo. Ay, ko inona ary no azoazonao inspecteur? Sa izay etiko any dia akasitrahana avokoa Izay entiny se mety avokoa fa aza ela fotsiny ihany se. Dia mitondra akanjo mafana. Aoka aloha za no hanomana ireto fitaovana entina dia asaina batainy brigadier Andry izay mibataina ny anaty fiara fotsiny avy eo. Inavy moa izany no ilaina amin'reto an'loko reto: raminina, torche, mila angady ve? Aoka hitondra ihany fa so misy ilana azy. Inoko fa misy labozisy afikasoka any amin'ny birao any. Izay ihany angamba ny fitaovana tena ilaina ka. Efa tonga se. Ao eto reto fitaovana reto any anaty fiara dia malaky se so misy mahita ka manahirana. Fa atao inona avokoa reto fitaovana reto inspecteur? Angady, baramina, jiro? Aza be fanontaniana ary se fa toa malaky ireo fitaovana ireo so misy mahita. Eny an-dalana lazaina ny se ny antonatony se ny antonatony ireo raha ohatra hoe liana amin'ireo se. Ay, atao inona daholo reto fitaovana reto? Hafahafa amiko izao. Taloha raha hiasa izany basy no entina ko izao mifanohitra amin'izany. Dia ho sanatsy ve? Vonona ve se ry brigadier? Vonina inspecteur fa afaka manaingo sika. Ndao ary ndao se no mitondra ny fiara mialoha. Ka aiza raha nidiantsika inspecteur? Tsy fantatro akory any. Ay tokoa moa. Lalana izay akaiky alefa any Ambohimankakely no mitanjona farany indrindra. Ambohimankakely? Fa ninona maro ny sika ty Zao brigadier. Ahoana izay inspecteur? Se tokoa ve moa entiko dia tsy ahalala ny diantsika amin'ity fotoana ity. Koa angony ny heritsaina ry se. Angony ny heritsaina rehetra fa tsy toy ny mahazatra no ataontsika an'io fa amaky fasana tsika. Inona tsara hoe inspecteur? Amaky fasana? Sao dia lasa daly ty ianao inspecteur? Aza vao amiko ny antony naovantsika an'izany fa nahoana no asainao iletsa ihena tsy fantatro anarany eto? Ary ao ianao mihitsy nitondra amin'ny fiara fa malaina?
ajanony ary ny fiara dia ao se hitondrako azy e. Ity sahato ve nareo dia efa mihodikodotrako. Ty aloha sy mafana kely ao anatinareo ao. Mananao foana ianao inspektera. Ny any aiko hifanenany jeraneny toa aty. Asa angama sy azo. Ianao angama inspektera efa leo menaka misamy fahafatesana. Fa maninona raha tsy manao an'izao sika inspektera? Enoy aloha ny tantara fa aza manaitaina be eo ty se. Ary esory eo an-tsainy se ny verin-dalana fa tsy afaka miemotra tsony tsika. Efa tetika matipaika ny anio alina ary tsy maintsy vita ny anarany. Ka lazao manaika ary inspektera ny tantaranao fa ny andro ane mandroso alina ihany. Ka ny alina mihitsy anery se no tena ilaina hatanterahana ny asa fa tsy ny atoandro e. Tika gamba aokeo anga hoe mamaky fasan'andro atoandro. Enony se ary a. SF Radio. Zany hoe averina hozahana zany ny razana. Vao hozahana mihitsy raha ny marimarina kokoa ahafantarana zay fanafody mahery ny mena azy fa tsy natao an'izany izy tamin'ny vao maty. Satria zao hono afatry ny maty hoe aza misahirana mitady izay nahafaty hafa tonga dia aliveno a. Dia nanaraka ny bokiny zany ny rehetra. Hatramin'ny fianakaviana fa tsy nanao ninonina mihitsy a. Afatry ny maty io koa. Sady le tovovavy koa tsy hitany izay natao fa tena tao anatin'ny alahelo tanteraka any ka tsy nanatsafidy intsony. Eny fa dia nananavatra izy hoe aza levina fa tehirizy tsara ao anaty vata fitaratra mba ho hitanao matetika dia natao satria afatsy eo maty. Izy arseny mahalala an'izany a. Fahoana a inspektera. Inona no tena nanosianao anampy an'ity tovovavy ity nefa ne raha azoko tsara dia mbola tsy fantany ny asanao e. Sady izay indray ilay asa tsy ao anaty fandarana asanao akory. Tantara lava ny amin'izany brigadier. Tantara lava. Ny fahitako azy tao anatin'ny adiny iray monja dia ampy nahalalako fa manana adi-tsaina izy. Nalahelo, nitomany. Maliko anendriny tamin'ny fotoana nahitako azy. Maliko tamin'izay ary dia no atoniko sy nanontaniako ary dia izao ny hafarany. Ay, so dia manam-pitiavana manokana azy kosa ary lehibeako dia io no mody mitady hevitra isahirana any ao foana e. Raha izany moriseny no antony iray hitiavany ahy. Inona moa no misakana? Ny olana fotsiny efa manana fofombady izy ary efa eo am-pikarakarana ny raharahany izy ireo ankehitriny. Nilaza tampoka nefa izy fa raha mahomby ny fikarohana ataoko dia valisoa lehibe no omeny ahy. Tsy mahamaika ahy nefa ny valisoa fa rehefa vitako ny adidiko aminy izay efa nampanantenaiko azy hatry ela dia faly ahy fa mandry ampiadanana ny rainy fa hita ny marina rehetra. Ay, fa araka ny fikarohana nataonao hatramin'izay efa mba nisy nangiriny aho ve sa dia mbola maizina izy ao e. Ary tena mitombona ve hoe namono tena tokoa ngiarandrisy sa nisy namono? Hatramin'izao aloha dia tsy misy pirofo mazava azoko iazonan'olona mihitsy. Fa na hoela na hoaingana dia tsy maintsy mitratrako izay nahavanona ny loza. Anio dia ho fantatra ny fanafody mahery mety ho nahafaty azy. Sady sika koa anery se tiako atonga e. Aleo atsofoka eto anaty kirihitra kely eto aloha le fiara. Eto tsy misy mahita. Vonona se a. Mangovotra zany inspektera, marina tsy miparehetra mihitsy. Fa nio ve nareo vao niasa any le aiza ary nareo zany?
miasa alina ihany inspektera fa ny anao kosa tia zava-tozany hitondranao aty amin'ny toerana be fasana be sady zay indray mbola hibatarazana hivoaka ao. Inona fotsiny se ty no mianiananareo ao ento ny fanala dia omeo avokoa ny fitaovana rehetra. Ino za malemilebe vohitsako zany inspektera, tena marina tsy aza mikika miafy eo ilay adalo ty iny aminareo iny ny fanalako tsy tsilovina. Tsilovy inspektera dia jereo aingana anao fa hijanona eto ny fokony farany malaiky ianao inspektera, tsy mahetsika ane zay. Ao hoe diky tena nanitsaka dikinareo raha ty ary mba tony amin'izay ary rse nareo koa ane tsy rery fa miaraka amiko hoe ary mangina fa efa eto anoloan'ny fasana ane atsika izao hoe tsy lovy tsara na oka apetraka eto ty fanaly ty dia ao mba apio ary se tia naingan'ny rangona manarina amin'ny fasana moa zany zao no anapikanao inspektera. Zay ihany manampiany se aka mafy ry se mafy any se fa kely sisa ao zay hoe ka anaraka se saijanona eto ny tokony izy anefa ny tokony izy zao dia mijery ilay razana ary dia miara-mibata azy avy eo andao ry se miara-midina dia tsy misaraka tsy ho zakako rery koa mantsy raha atao ny fandiniana sady efa netiko ihany koa ny fitaovana hitondrana azy araka ny filazany asina dia izy ny razana farany indrindra natsofoka tato ao hoe dia niana tsara avokoa. Malaky anao inspektera fa ho sepotrato amin'ny asika sady kely dia kely ny rivotra iainana ato. Itiry selo izy avy se aty ary ao ampio hibata azy aza matahotra se fa tsy misy angatra zany eo na matotory na fahatitsangany efa tsy mitentsony ireo laza n'olona fotsiny zany rehetra zany fa tsy misy akory zay ary andao amin'izay isika andeha fa tsy maintsy mamerina nyty razanyty raha pitso alohan'ny hiposany ty maray vaovao. Mahatsiravinana ny mahita reto taolapata miraratsaraka reto azy marokoditra daholo ny tenako manontolo. Tadiavandray ianao inspektera olona afaka anaraka anao aty amin'ny manaraka fa tsy ho namanao trony ny haiko azy efa tena mihitsy. Olona hafa izandray ry se no tadiaviko eo fa se ihany tiany se alaza be eraky ny birao angaho hoe inspekteur Rijas brigadier Andry nandeha namaky fasana isika se ihany no makaty fa mivonona se ka eto raha ny fiara va tsy vitako tsony mitondra an'io mahita ny se ve ny zavatra hitako aloha ry brigadier. Zavatra hitako inona ny zavatra hitako dia inona ny zavatra hitan'ny inspektera so dia laza loza miketon'izay ianao inspektera. Vorondolo ry se iny lasa nanidina iny nandinika tsara atsika izy teo mba kanosa mihitsy raha se tika mariny tena tairmafy ny fiara inspektera aza mitsanony tena kory. Herinandro zay ny lasa tsy nilaza ninonandro mihitsy angiasina ho anylaniko ve fa inona foana ho aty mahavarinanao ty riery fa inona ty malasa sainanao toy io foana tsy azoko mihitsy ery lasa ny saika anery asina hoe ahoana ry raha antsika io ho lafatra ve sa andray fa nahoana moa ka isika ny manambola ny vola eniny ny herin'ny raharaha rehetra vola
Izany tokoa moa izany a vola izany no antondray manontolo na minoko nigarandry vola izany tokoa ve iry io indray ianao fa lasa vonany fa misy inona mihitsy ny ara malasa saina ny teninao no malasa ny saiko hoe hoy aho hoe ny fitiavana izany mbola ambano ny vola moa iry a fa tsy azoko mihitsy nge tena tianao ambara rery fa nga ianao tsy tia ahy tena tsy manam-pitiavana na mihitsy angamba ianao ka sa mampisalasala anao ny fitiavako viany ianao eto anilako eto hoe te hitondray stylo aza mitondra stylo fa misy ka aty amiko ka tena tsy azoko mihitsy fa inona izany nidirany stylo amin'ny fitiavantsika rery viany ianao hoe iza ty olona faritako boribory miaraka aminao ty riasana dia inona ny nataonareo tany amin'ny toeram-piasana tamin'io andro io dia inonao io lehilahy miaraka aminao io nalasako ihany eny ianao hiteny fa tsy niloaka mihitsy ny vavanao na dia indray bafa azy io naleoko nanontaniana tsy mahateny ianao milaza ve izany ianao fa tena tia nefa ny ataonao azy ty mibaribary fa tsy ilay stylo antata ve iny amin'ny heriny ahoana koa nahatonga nino eny an-tanany tata ve izany nanome anazy an'iny ahoan'izao zaza ny tsy ritra mavy an'iny stylo iny tsy nahazo ko nahoana mihitsy moa no eny aminy andeha aloha velako anao meko teo landro indray ianao eritreretanao tsara ny hanomezanao valy mahafa-po hoe izy io lehilahy io ary inona ny nalehanao tany am-piasana tany nalehanareo mantsy dia inona koa no antony nanafenanao an'izany rehetra izany tamiko izay zasoritsy mihitsy ty sary ty ifiza izany nanaraka naikanaka n'ity sary ty zao dia zao ihany ade ho any amin'ny birao andritra fa milasa ny saiko dia dadany nanoratra tamin'ny stylo iny farany dia nefa nahoana no eny am-pilatanany rery le izy maninany aminy nefa ny izy mbola tsy tonga tamin'ny nahatongavany dada tato an-trano zaho koa no mikaroka amin'ny paozin'ny dada rehetra ary tsy izay nisy stylo mihitsy tao ahoana ary izany izao no nampirina ny zavatra rehetra tany amin'ny dada tamin'ny andro eo tadidiko tsara fa mosoara vola maromaro portefeuille briquet izay ihany no tao am-paosiny ahoana ary izany stylo tena tsy fony dada mihitsy iny dia nahoana no eny amin'ny hery manomboka mazava aloha ny raharahatra eto stylo iray no nanoratana ny taratasy nanoritana ny sariko izany hoe rano mainty iray no nampiasaina raha marina avokoa ny fitadidin-dramatoa Eliasina dia any amin'ny hery ny valiny rehetra nahafaty any ngiarandry irainy manomboka eto koa dia mila miasa mafy zahay aleo aloha antsonina ny brigadier Andry manantonao inspecteur zao dia zao mitadiavy ianao namana hiandry ny manodidina ny fonenandramatoa Eliasina misy eritreritra tsy mampandiny saiko mantsy
aza ataonareo ambanin-javatra izay a za kosa lalakafa no alehako. voaray inspektera. tsy efa ampy ve izay fotoana ny odikidinana izay rehery a roviana ihany no faranana e tapitra an'io anie ilay iray volana nomeko anao e. dia omeko lalana ianao antanteraka izay sitraponao aminy fa ny angatahako fotsiny tiana ny ainy moka tsy esorina aminy fa raha izay no ataonao tsy hitantsony koa ianao. Fa iny ty iza ny tianao e zasa izy ka samy tiako nareo roko ny zanako aneny ao aminao ry tiany ary ny amailohako anao reo tsy iza fa eo ampelatana ny asina avokoa. Miala tsiny aminao nefa fa tsy maintsy izy no ampakariko vadikoko. ay kosa zao no lazaiko anao a tsy asana no vadinao fa za irery tsy maintsy vonoa ny asana ny fitantanana efa eo aminao ary za sy ny zanako ao eo anilanao mandrakizay ihany koa e. Ka amin'ny fomba ahoana nefa no anatanterahana izany ry tiana. Taontsika isanao hiaraka zao dia zao ary raha anao tsara avokoa izay lazaiko rehetra tondray ianao stylo sy taratasy. Ka hoaiza mity andro efa alina ry tiana fa inona ny tiana tianao atao e. Za aloha ry tiana tsy te hamono olona tsony leo mifona aminao okan'izany tsika tsy hamono olona izany sika e fa ahoany ataontsika amin'ny fomba akolaka ny famonoana azy toy ny natao tamin'ireny ihany e. Andao anao ty akanjo mafana. iza koa raha zany mandondona ty amiko amin'izao alina makina zao mba mandrebireby toromaso koa zany a. Izaka ianao azafady e ary iza ny tadiavinao? Tiana no anarako e ary ianao mihitsy raha matoa kely asina ny tadiaviko moa ve afaka mampandroso ahy ianao e? Fa nga tena makabe mihitsy ny tadiavanao ahy e. Amin'ity andro alina ty mihitsy ianao mandondona ty amiko ianao anefa tsy fantatro akory. Tsy mba afaka miandry raha-pitso azafady. Tena maika dia maika tokoa koa miangavy re aoka mba handroso fa tsy vita eto ambaravarana ny resaka e. Mandrosory ianao e dia mipetrapetra iny ary ento ny resaka ao fa miainanao ary anampy ianao raha ohatra ka misy zavatra azoko atao ihany. Ilaza izany ve no andrebirebenao amin'ity andro misasakala ity e? Tiana moa ty anaranao teo? Ianao izany le nanadala ny hery-fofom-badoka hatramin'izay ireny a? Za dia za tokoa raha matoa kely asinao ary lazaiko anao fa efa ndray 3 volana izao ny kiboko. Ka ina izany ny angatanao amiko? Zany ve dia tsy hainao e? Hoe hisaraka amin'ny hery ve? Omeko anao izy raha izay mifandrinao e ary aza manelingely atsony. Omeko azo koa ny marika raha manandritry ny 3 volana dia teneno izy teneno
teneniny izy tsy ho any ampiasako tsony manomboka raha-pitso fa tsy afaka ny ahita azy tsony aho. Ary ianao koa no ilaiko aka ny karama ny raha-pitso amin'ny voalora maraina ny fidiranay. Tsy ampy izany raha matoa kely a. Fa inona koa mbola tadiavinao mihoatra an'izany e? Ny olo tiako a efa voky tapiraka omenanao. Ny karamany a omeko fa tsy fihiniko. Dia mbola inona koa ny tetavinao? Enao mihitsy no ilaiko miala amin'ity tany ity. Anga tsy tsaroanao fa nasaindrainao miara mitantana aminao ane izy. Dia maninona? Ka nahoana no karama kely toy izany fotsiny nomenao azy? Sa efa nahitana ny soa dia akipaka? Ny hainao ny adala ry madamo Tina moa. Tsy mahay manararoatra ny vintana efa eo an-tanana. Tsarovy raha matotiana fa izao zao no eto fa tsy dada tsony aho. Ary tsy misy tarata tsy mpanjakana koa milaza an'izany fa miara-mitantana amiko ny herinao. Ary izao dia izao rery ihany no mandidy sy manapaka amin'ny fananana rehetra navelan'ny dada. Tsy te hanao ratsy ianao raha matoa kely hiasana, fa aoka isika hifampiraharaha tsara. Raha toy ianao ka manaiky fa ny andro tokoa amin'ny mpanana ny rainao ho anhery, dia miala tsy misy maratra isika. Mety izany tsara hoe ty ambaranao aty raha matoa kely tiana ty. Sao dia lazaiko adala ianao ka ho tezitra. Fa nahoana mihitsy moa no omeko azy fotsiny izao ny fananako rehetra. Fa inona ny ratsy nataoko no izany nangatanao amiko? Sao e, dia mbola tsy mampiasa hery aminao raha matoa kely hiasana, dia miangavy ianao farany aho. Afaka mifanaraka amiko ve ianao sa tsy? Ataovy izay ataonao e. Tsy afaka hifanaraka aminao velively raha ny tenako a. Eny ary, satria efa tsy azo hifampirarana ianao a, dia mandidy ianao a hanaraka izao lazaiko izao. Tsarovy anefa ry madamo Tina fa atao tranoko ianao amin'izao ora sy fotoana izao a. Koa ataovy ambany ny feonao. Ary tsy hery aho akory ka azonao atao amin'izay tianao hanaovana azy. Fa io malalaka amin'ny varavarana, mandeha ihany ianao mandeha mivoaka sao dia izao. Fa inona ny dikan'izao rehetrarehetra izao e? Sao dia raha toy ianao manaiky izay asainay atao eto a, dia tsy misy olona maty eto. Mifona aminao ry ary asina. Ataovy izay asainy ataonao. Tsy te ahita ny vatanao mitolefika eto anatrehako a. Iasina, miangavy ianao ataovy izay ampanaoviny anao. Renao ve izany raha matoa kely a? Tsy te hamono anao izay a, fa tsotra fotsiny ny asainay ataonao. Mandraisa ianao taratasy dia manoratra izay rehetra tononiko, dia vitaina ara-dalàna sy ara-panjakana ny rehetra, dia misaraka isika. Andray nahoana mihitsy niterenareo anao an'izany? Ataovy rery asina. Ko raha tsy tany tsy misy lalàna izy tiako. Tsy hanaiko raha honanareo fotsiny eto a. Tsy hanaiky an'izany ahy e. Aza mihetsika mahery ianao raha matoa kely hiasana. Basy tsara fanany ity an-tanako ity e. Tina, arao izay rehetra asaiko ataonao. Tsy misy are akory eto na ianjo vonjy toy inona azy ianao. tsy vaniny ianao ry Tina. Ahoana e? Fa inona no nanosika anao an'izao e? Fitiavaka rena sa fitiavam-bola? Tsy afaka maly anao intsony izy e. Za zao no miresaka aminao, ary ahy fa efana manomboka eto fa tsy azy intsony. Ento aty rery ilay taratasy stylo nasiako nentinao anoratana. Aingana ianao? Tina, ahoana e? Mangina ianao fa izay angatahako mena.
ery a nahoana ny dia tsy maintsy ho toy izao e nahoana ny dia tsy maintsy efara mitoy izao mifitokisan'ny dadanao hatramin'izay aza mifendrofendro eo rikala fa soraty izay tononoko a ity indray ilay stylo adada ity mihitsy ny tanako mihitsy izao no mandray azy mazava tsara amiko izao fa toy izao koa no nanaovany any dada no tereny anoratra ho ahy dia avy eo no tereny isotro ilay ranom-panafody tsy fantatra anarany marina tsy fantatro asina avokoa no nafenina rehetra diniany tsara ilay stylo tsy inona fa ny stylo andrainy izay adiniko no nanafina azy tsy tao asaiko foana fa adino aleo zany ny farany ko fa ino tia mampianana ankala e soraty ny daty an'io dia nisoratra hoe fanolorana fananana sa miandry an'izany temaina izany tiana ahoana e tsy izany mihitsy ny fanarahako taminao fa ahoana inona no voasorana eo zany no tetiavinao asiana temaina izy mangina ho aho tsy mila anao miteny aho efa elo izao no tokony ho vita raha natao fa ianao mihitsy ny ela vokenina aza mifamaly nareo fa hotolorako anareo ny ariana raha ireo no lainareo nefa aoka aloha mba hitenikely inao io ny izy inona indray e fa ono ahery inona ny raha tsy nataony dada taminao no sainao no namono azy aza mandatsony ianao ery a ka za toy izao no nanaovanareo azy e toy izao no nanerenareo any dada noratra taratasy ho ahy dia avy eo izy niterenareo isotro ilay ranom-panafody mahery fanafody izay tsy fantatra anarana akory tena pirofo manamarina izao a pirofo manamarina izay tena tsy azonao lavina tsony ary ity stylo andady ity a nanina tany aminao ty rehery penina ny fiantsony dada azy isaky mitady azy izy tsaroanao dia tena vitanao ve rehery tena vitanao ve namadika ny dada mandridy anao ary tovavy tsara tare alatsao moramora iny basena tananao iny raha tsy te hivoraka eo amin'ny rindrina io ny atodoanao rehetra ary aza mihevitra ny anaonao foana fa vao maika amin'ny mampitombo ny sazinao zany rija inspecteur rija ny manoloana anao raha matokely asina ary aza manahy ianao fa efa eto zay hanampy anao ary marina avokoa izay voalazanao rehetra teo dia ny momba nahafaty andrainao zany misaotra an'Andriamanitra sofa tonga nareo fa raha tsy izany a asa angamba izay nahazo ateto ny fananana ho lasany eny tsy mampaninona zany fa ny haiko matimaty foana ny tsy toako raha ianao tsy aveliko ho faty zany efa hatramin'ny any keona nanarahanay maso azy roa reto ary zao tratra eto antranonao zao brigadier indreo ny olonao ny mpenindrainao no pirofo tsy azo ny alana ntsony amin'izao raharaha zao sofa ianao ihany koa no tondra azy taty aminay ka nahafahanay nanara-maso akaikikaiky azy kokoa ery fofom-batoko no namono any dada fa inona loatra ny antony ery a izay tokoa no izy akaiky andrainao dia mahita ny mivoaka sy miditra ao amin'ny orinasa dia te hanakarena tampoka ary tiana sakaizany no anisan'ny namatsy ilay ranom-panafody mahery dia mahery satria
voatafiditra 2 minitra monja fotsiny tao anatin'ny tenany dia miasa, ary 2 minitra aorian'izay ihany dia maty ny olona izay misotro azy ary tsy avotra intsony ny ainy. Riza fa ahoana no namantaranao an'izany rehetra izany e? Ary aivinao inspekteur e? Ao anatin'ny asanay avokoa izany ary tsy ambala-telon'ny asanay. Fa misy fanontaniana tiako apetraka aminao aloha e. Apetrao fa hovaliako e. Nahoana no nafenonao tamiko fa inspekteur ianao hatramin'izay? Zay ve no tianao ho fantatra? Tiako hisongadina eo amin'ny fiainanao ny fisiko satria raha fantatrao fa izany dia natompo tena fatratra ianao ka honarianao avy hatrany ilay fofombadinao na dia tsy nahitanao pirofo azy fa izy no namono indrainao. Hitako sy tsapako mantsy fa isaky ny miaraka amiko ianao dia tsy te hiala eo anilako mihitsy. Tsy midika ve izany fa ianao nanara-maso lavana izy dada, tsy efa pirofo ve izany fa tianao ary asina ary ianao? Ritsy, ity ny mpihainy dada tolotro anao fa ianao no solon'ny dada ary koa ho vatoko. Iasina, etsoroako amin'izay ianao raha avako. SF Radio. Renareo teo Ilay peniny dada. tantara nosoratany olona Antoarimamy Ravorombato. Ireto avy no nanome aina ny tantara. Dietra Razakavelo, Meva Eratovo. Miaraka tamin'ny Misoa Jacques Georgia. Nandray feo Mahazaka Setry, nandrindra ny lafiniara teknika Mahery John narabary ny aina. tompona andraikitra Zona ny tenaina. na natotosa Meva.